Nantanteraka fambolekazo tany Mery Tsiatosika kosa io maraina io ny fianakaviam-ben'ny ministera ny raraham-bahiny sy ny ministera ny tanora sy alavoly. Ny akon'izay vetrany ary. Zanakazo misa telo arivo no nambolen'ny fianakaviam-ben'ny ministera ny raraham-bahiny sy ny ministera ny tanora sy ny alavoly niaraka tamin'ireo mpiara-miombinatoka aminy ary ireo solon-tenany maso io eto amintsika hatao tsy mahabeomby Mery Tsiatosika io maraina io. Atany izay any ministera ny tontolo iainana saingy tafiditra amin'ny toerana misy ny miaramila ao i Mery Tsiatosika. Nitarika izany fitaovam-bolena izany moa ny ministry ny raraham-bahiny mpisolon-toerana sady ministry ny tanora ihany koa dia Andriamatoa Andretina Ulrika tamin'izany no nilazan'ity farany fa tsy asa tavanandro fotsiny no atao amin'izao fambolekazo izao fa dia fitaizanan'ny olom-pirenena tsy ankanavaka indray anjara amin'ny adidy masina ao fikajinan'ny alina izay arena sarobidy. Tanjon'ireto ministera roa ireto miaraka amin'ny gouvernement tamin'ity taona telo ambin'ny folo sy roa arivo ity moa ny amerina indray ho maintso ny tontolo malagasy. Ankoatra dia tamin'ity fotoana ity ihany koa no nanazavahan'ny ministra ny hetsika ataon'ireo ministera roa ireo amin'ny fanatontosana ny fifitianana amin'ny antsakany sy ny andavany. Kan hoe ny anjara andraikitra ny ministera raraham-bahiny amin'izao fotoana fotoana hoe hiatrehana ny fifidianana izay ny zava-dehibe indrindra angambany dia hoe ny fankatoavana iraisam pirenena sy ny fanintanana ireo mpiara-miombinatoka amintsika rehetrarehetra mba hanampy hanoana any Madagasikara tsy ny ministera ihany hanoana any Madagasikara mba hiroso marina amin'io fifidianana madio mangarahara ary ankatoaviny rehetra. Zay zany ny anisany andraikitra lehibe amin'ny ministera raraham-bahiny ary indrindra no mahatonga ny ministra tompon-toerana zany mandresy lahatra ny firenena rehetrarehetra. Io zany isaky ny herinandro misy ny ataontsika hoe présentation lettre de créance sy ny copie figurien dia fa anisany ezaka natao ao amin'ny ministera raraham-bahiny zany. Ny alohan'ny fambolekazo any rehetra dia nisy ny fampianarana ny fomba fambolena zanakazo nataon'ireo miaramila manam-pahaizana momba izany. Tsy naharitra ela ny nambolen'izy ireo ireto zanakazo telo arivo fototra ireto nanampy ny fahazotoana rahateo ihany koa ny fahatsapany izay adidiko avana miandry azy ireo amin'ny fanatratrarana tanjona amerina ho maintso ny tontolo malagasy.